Miaraba tsika rehetra ny tokantrano re afana izay manaraka ny ty fahantarana im-panahy ity a zay arahanao eto a isan'andro a izarana aminao ny tenin'Andriamanitra mba andraisanao a arak'izay lohateny hoe aim-panahy zay. Androany iresaka kely anome anao fanomanana raha ny tena marina ny amin'ny fihavian'ny tompo a eny amin'ny raon'ny lanitra. Akato amin'ny Apokalypsy toko 7 ato a zay tantarany fiangonana raha ny tena marina ato amin'ny Laodikia no angalako andalatsoratra masina vitsivitsy fa mba azahoanao azy tsara ity tantarany fiangonana ity dia tahaka izao. Raha manaraka tsara ianao ary mamaky tsara ny Apokalypsy toko 1 dia misy fanambarany Jesosy Kristy ao nomeny ho any Jaona manoratra fotsiny Jaona fa ny fanambarana dia any Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ilay voalaza ny soratra masina io hoe ilay voalohany sy farany ilay efa maty nefa velona mandrakizay izy a no lohan'ny fiangonana dia nametraka ny reto faminaniany reto izy. Mba tiako ianao mba mamaky ireo faminaniana zay napetraky ny tompo a ho soratany Jaona mba ho hitan'ny olona rehetra. Jereo tsara nge ry havana ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny 7 fotsiny ianao amin'ny toko 1 dia jereo tsara ny mahasarobidy n'le hoe mamaky sy miaino ary makatoa. Sambatra ny olona ho zay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity fa atombotra ny andro. Faminaniana zany ty faminaniana Andriamanitra no mametraka an'le faminaniana ary rehefa Andriamanitra no mametraka tsy mba tahaka olombelona hoe mba mety diso zany dia ny angatahako aminao androany raha sitrapon'Andriamanitra dia angatahako amin'ny tompo mba anazava aminao ary hitondra aminao reto faminaniana Jesosy Kristy reto mikasika ny fiangonana kristianina, ny tantaran'ny fiangonana, ny fizotrony zany atao hoe taky ny ahoana tokoa moa ny fizotrony zany atao hoe fiangonana zay Jesosy Kristy no lohany namorona azy. Fa androany haka sombiny fotsiny aminao ity ato amin'ny fiangonana ny Laodikia ny andininy fa 9 no raisiko manao hoe fa satria matimaty ianao izy ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa nalohan'ny vavako ianao fa hoy ianao manan-karena sy fananana be aho ka tsy manan-java-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. 9 dia manoro hevitra anao aho izy hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsisy olony enatrao noho ny fitanjahana ary odi-maso ahosotry ny masonao mba ahiratanao. Hoy avy teo hoe fiainana fiangonana kristianina tany Laodikia ity aseho an Jesosy Kristy ho amintsika mandra-pisehony eny amin'ny raon'ny lanitra fa misy an'izao koa amin'izao vaninandro farany zao aseho an Jesosy Kristy amintsika androany le zavatra hitany tamin'io fotoana io ary milohany hiviny eny amin'ny raon'ny lanitra. Toe-panahiny fiangonana, toe-panahina mpino kristianina, toe-panahin'olona mivavaka mitondra anarana kristianina ity tenenin' Jesosy te. Raha mbola men'ny tompo fotoantsika manaraka tena iresaka zavatra betsaka aminao ity tenin'Andriamanitra ity fa androany aloha ity no resahako tsotra aminao anatin'izao fotoana fohy aim-panahy zao mba handraisanao hery vaovao. Ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe jereo tsara fa diso fiainana ara-panahy mihitsy ilay fiangonana tany Laodikia. Ny hevitra izy fa rehefa mitobaka ny materiela zany hoe ro zavatra ny tany ary zay mihitsy io voalaza eo tiako anao mba mamaky azy dia ny hevitra izy fa zay dia mety fa eo anatrehan'Andriamanitra izy le miboridana ozy ny soratra masina
dia zao ny sosikevitry ny tompo mialoha ny vin'ny tompo eny amin'nyrao ny lanitra mbola miala nenina zany ny tompo manoro hevitra anao izy androany mba hividy amin'ny volamena voadio tamin'ny afo ny tiana ho tenenina dia izao ty tenin'Andriamanitra ty ny ainanao ary tsy ampafangaronao tsy afangaroaronao amin'izay fampianarana voatolotra na fampianarana omenanao amin'ny maha-olombelona be dia be zany. Dia milaza koa izy hoe fitafiana voadio ny andraisanao an'izany fitafiana voadio zany nge ny tena tiany zava-panahy resany amin'izany dia izao hoe le fiainam-pahamasinana. Raha mbola men'ny tompontsika mbola hiresaka misimisy kokoa anao an'izay aho raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao ny lanitra ny tompo ary le tiany ho tenenina amin'ilay odi-maso ahositra ny masonao mba hahiratra ianao dia le fanamasina mila feno ny fanamasina ianao mijery ity tenin'Andriamanitra ity mba ho aina ho anao. Jereo tsara nge ry havana ny toe-panahiny reto mpivavaka kristianina tany Laodikia mivavaka nefa tsy misy Jesosy. Aiza ozy Jesosy aminao eo any ivelany izy manao hoe indro mitsangana eo ambaravarana ka mandodona any ivelany zany hoe mpivavaka mitondra anarana kristianina tsy manana an Jesosy Kristy ho tompo. Ianao ry havana androany fampieritheretana lalina ho anao ty haim-panahy ty mba tonga anao tena ho virjina dimy endry alanenina mbola men'ny tompo anao zay zay nafatra ny tompo androany ry havana mangataka amin'ny tompo aho iaho araka nambarako teo raha sitrapon'ny tompo mbola isy zaraina misimisy kokoa aminao eto zany fampitandremana omen'ny fanamasin' zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra zay manaraka nyty haim-panahy ty kosa ka mino ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amen.